dia faly miarabantsika izay manaraka ity serasera 3 minitra ity indray androany any dia manambahina tolotra anareo ako a dia izany rahatra moa serasera 3 minitra izay fifangana kalosana eo amin'ny samy malagasy zay pidiritsika avy hatrany izy a anolotra ny arahaba dia rehefa avy eo a lazaiko aminareo hoe inona zany tena ataony. Afaliana ho ahy filohan'ny fikambanana Education for Madagascar no manolotra ity vlog ity miaraka amin'ny Iery sy serasera.org. Araka ny lahatsoratra niarahana nanao tamin'ny vaovao.org izay sampana filazam-baovao ny serasera dia mba manararaotra ny vlog koa izahay androany miseho mivantana aratsary sy arapeo aminareo ary manasa anareo hitsidika ny site internet educationformadagascar.org na educationformadagascar teboka.org sy ny page Facebook ary manolotra fisaorana mitafitafo ho an'ny Iery sy Vondro amin'ny fandraisana. Araka izany dia tiako mizara aminareo mikasika an'ity Education for Madagascar ity izy moa dia fikambanana izay niforona tany amin'ny taona 14 tany araka ny tenen'ny filohany teo a ny fanabeazana ankizy no tena ataony tamin'izany fotoana izany a dia ankizy 20 no teo amin'izareo a fa taty aoriana zany amin'izao fotoana izao a dia 50 no beazina izy ireo ao ary mbola betsaka ireo maniry te hiditra amin'ny fikambanana te hiditra ho beazina mahatratra 50 sy 700 eo fa izany hoe ny eto manana mbola tsy misy ary izay moa nahatonga an'izareo zany a nanangana an'ity fikambanana Education for Madagascar ity mba ahafahana mandrindra kokoa ny fitantanana ary ihany koa ahafahana mangataka fanampiana sy fiaraha-miasa amin'ny hafa. Mariana fa tsy miankana sy tsy mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana ity fikambanana ity fa dia ry zareo samy zareo ihany zany mifanampy ary miatehitra be dia be indrindra amin'ireo malala tanana sy amin'ireo izay tsara sitrapo manampy an'zareo rehefa misy ny ilana azy. Araka izany dia fanabeazana ny ankizy izy ity eo amin'ny ankizy eo amin'ny 13 taona eo ny salan-taona eo amin'ilay tena sarotra indrindra ny fanabeazana ny ankizy amin'izay fotoana izay ka izahan'izy ireo hatrany no mitady fomba maro anabeazana andreo ankizy ireo anisan'izany ohatra ny fampianarana mamaky teny mamaky boky zany indrindrandrindra ary ny fampianarana ihany koa ireo teny vahiny avy amin'ny alalan'ny internet anisan'izany ihany koa ny fampianarana taozavatra sy asa tanana anisan'izany ohatra ny hosodoko ny zavakanto isan-karazany toy ny mozika sy ny dia ary koa ny fikarakarana zaridaina. Ny andinindiny rehetra moa dia hitantsika ao amin'ny sitony zareo educationformadagascar.org araka ny lazain'ny filohany teo ihany. Dia izay indray no mamarana ity serasera 3 minitra ity androany azadiny fa mbola miandry fanontaniana avy aminareo ako ny fanontaniana moa araka ny lazaiko tamin'maly dia hoe inona ny eritreritry mikasika ny dia nareo no mameno anazy zay zany azonareo alefa ty amiko amin'ny afatra manokana na azonareo alefa eto amin'ity commentaire eto ambany ety koa dia misaotra hatrany an'ireo izay mametraka hafatra mametraka hevitra ary mametraka j'aime dia mametraka veloma aminareo ho amin'ny manaraka indray. Misaotra tompoko.